olana ho an'ny commune maro ny oeto manana amin'ny fampandrosoana ho an'ny commune ambanivohitra Anjeva dia ny fiara-miasa amin'ny tsy miankina no vahaolana araka izao fanazavana hoentiny ben'ny tanàna raha hoe Arsan Adja izao. Ny entiny manana moa raha ny ressources propres ny commune tsy dia tena hoe manana betsaka fa miara-miasa izay amin'ireo 3P dia misy institution na orinasa maromaro iarahana miasa dia mazava tsara koa ny objectif ao anatiny hoe gagnant-gagnant petraka foana izay amin'ilay 3P dia mazoto ry zareo mifanampy ao anatin'ilay izy. Mikohatra fotsiny izao voaingana ny société JB tonga taty dia manao construction na école izay zany hoe école EPP efa misy fa réhabilitation no atao dia financeny zareo daholo ny réhabilitation anatiny sady manampy ny ankizy ihany koa. Ohatra anankiray ihany koa amina resaka fanamboaran-dalana dia miara-miasa koa amin'izay amina orinasa tsy miankina misy karazana fitaovana isan-karazany menan'ny commune dia atoato izay miaraka miasa amin'ny banque foibe ihany koa dia resaka reboisement moa no atao fa misy extension kely ao anatiny pour intérêt économique resaka fampidiram-bano fisotro madio.